Faly mifankahita aminao indray ho an'ny mpanaraka hatrany ity fandaharana ity, izay miaraka amintsika eto mifampahery ao anatin'izao fifampaherezana izay iarahantsika eto amin'ity fotoana ity zao. Iriko hatrany ny anohizanao tsy tapaka, anarahanao tsy tapaka izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny teny fahaefatra izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay tondra fampaherezana antsika ihany koa amin'ity androany ity. Mialohan'ny andiniantsika izany teny fahaefatra izany indray nefa dia asaiko ianao n'aiza n'aiza toerana misy ianao mba hiaraka hivavaka indray isika. Andriamanitra ray tsara indrindra zay ny an-danitro ankehitriny dia anohy hatrany izao fampaherezana izao izahay, hifampahery eto amin'ity fandaharana ity. Ray malalo sokafy ny fonay, sokafy ny sainay, ary mangataka hatrany ny fananao masina izahay, hitari-dalana anay, anohana ny rehetra izay mpiaino ihany koa, ary ampiteny ihany koa ny mpanomponao izay hanatanteraka izany fampaherezana izany. Fa ny vavaka dia tononona, angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Androany isika dia hijery indray ilay teny fahaefatra izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Io teny fahaefatra io dia resahan'ny soratra masina ihany koa, izay andeha hojerevantsika ao amin'ny Matio 7:20 dia ny andininy 9:20. Matio 7:20 dia ny andininy 9:20 manao hoe: ary tokony tamin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabaktani, zany hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no de mahafoy ahy ianao? Izany no teny fahaefatra izay nataon'ity Jesosy Kristy, izay nombohana teo amin'ny hazo fijaliana ity. Mibanjina ny hazo fijaliana isika ry hava-malala. Jereo ange izany teny fitarainana izay nataon'ity Jesosy Kristy, izay tsy nanana ota ity teo amin'ny hazo fijaliana. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no de mahafoy ahy ianao? Hitatsika eto ny fanaintainana mafy izay niaretan'i Jesosy. Fanaintainana mafy. Hitatsika eto ihany koa fa nafoin'Andriamanitra Jesosy Kristy ho ahy sy ho anao. Nafoin'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana hamonjy atsika tsirairay avy. Nafoin'Andriamanitra izy mba hanaisotra ny fahotako sy ny fahotanao ry hava-malala. Mampisaintsaina, mampieritreritra, ary mahalasa saina mihitsy aza rehefa mandinika ity fanambarana ity isika, ilay Jesosy Kristy izay tsy nanana ota nafoy, nomeny rainy mba ho fanavotana ho ahy sy ho anao. Zava-dehibe izany ry hava-malala. Ary tadidio, nasehon'i Jesosy Kristy ny fankatoavana hatramin'ny farany mba hamonjena antsika tsirairay avy. Androany zany isika de izao zava-dehibe kay ity hazo fijaliana ity, satria famonjena ny ao ambadika ilay hazo fijaliana. Ilay teny manao hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no de mahafoy ahy ianao? Famonjena kay ny ao ambadika izany. Ao amin'ny Hebreo 5 de ny andininy 9. Hebreo 5 de ny andininy 9 de zao no lazain'ny Hebreo: nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy. Andriamanitra Jesosy Kristy dia nianatra n'izany, nanaraka izay sitrapona rainy izy, ary nataony zany mba hankatoavany, ary tsy vitany hoe fankatoavana fotsiny ihany, fa mba hamonjena ahy sy anao izany ry hava-malala. Te hamonjy anao Andriamanitra, sokafan'Andriamanitra ho anao,
na de teo aza izany rehetrarehetra izany. Ay, lasa famonjena ho antsika kay no dikan'izany, famonjena ho an'ireo zay manaiky ho vonjena kay no dikan'izany fanambarana izay nyresahana izany. Eo amin'ny Filipianina 4 de ny 9 Filipianina 4 ny 9 de zao ny tenin'Andriamanitra: ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ry ava malala, tena nankatoy ity Andriamanitra ity. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany manomboka androany, ny fankatoavana. Move mba mankato an'Andriamanitra isika. Move mba tena misy fankatoavana marina eo mazanak'Andriamanitra, eo makristianina tsika ao atokantrano ao. Mipetraka ve ny fifankatoavana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka? Any amin'ny toerana zay misy atsika, tena misy ve izany? Any amin'ny fiangonana any, mipetraka ve izany fankatoavana izany? Androany tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy de nankatony ray ary no tanterahany zany. Isika tsiraray avy koa maha-kristianina tsika, mba mankatony baikony Jesosy ve isika? Mba mankatony tenin'Andriamanitra ve isika? Sa de efa hoe eno zany de atao fotsiny? Sa tena mba misy fankatoavana marina ve ao amintsika tsiraray avy ao? Ry ava malala, izay manaraka izao fandaharana izao, zava-dehibe zany androany. Fa ay, ilay teny hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny de mahafoy ahy ianao? Dia mitarika atsika mba hibanjina atsika indray ny famonjena izay omanin' Jesosy Kristy ho atsika, omeny malalaka ho an'ireo zay manaiky ho vonjena izany. Tsy azon'Andriamanitra atao anefa ny anery ianao ho vonjena, tsy azon'Andriamanitra atao ny anery ianao ny ankato, fa azon'Andriamanitra atao kosa ny manolotra anao izany famonjena izany, raha raisinao izany. Azontsika amin'izay izany zao, reo ora telo maizina tafasaraka tamin'ny rainy Jesosy, fotoana izay nitondrany Jesosy ny otatsika izany. Ireo ora telo maizina izay no resahana ireo, nitondra ny otatsika izy, satria te hamonjy atsika zanany Jesosy Kristy. Ary tsy vitany hoe nitondra ny otatsika ihany, fa nanaiky izy hatramin'ny farany mba ho fanavotana ho antsika tsiraray avy. Zava-dehibe zany ry ava malala androany, zava-dehibe ny fandraisatsika izany famonjena izany. Koa mety mbola misy misalasala ve ianao? Tsotra, ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika androany fa ny famonjena dia atolony ho an'ireo zay manaiky ho vonjena, ho an'ireo zay miantoraka tanteraka eo aminy, ary ho an'ireo izay nanatanteraka ireo fepetra ny famonjena izay niresahana hatrany amin'ny voalohany. De tsinona izany fa ny miaikeloka, ny mino ary ny mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika manontolo. Ny fanontaniana mipetraka androany de zao: mbola avelanao omboina eo amin'ny azo fijaliana ve Jesosy Kristy? Misy mpanoratra anankiray, ity mpanoratra anankiray ity antsoina hoe Ellen White no anarany, dia nanoratra tahaka izao izy hoe: amin'ny fotoana izay amerenatsika indray ny fahotana, de mamerina manombo an'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana isika. Ary tiako isaintsainanao izany amin'ity takariva ity, tiako ho andinianao tena izany amin'ity androany ity. Mbola hiverina amin'ny ota ihany va isika? Mbola hanao fahotana ihany va isika? Mbola ho sasa amerina an' Jesosy Kristy eo amin'ny azo fijaliana ihany va isika, raha efa nisokafana ho atsika izany famonjena izany? Mino aho fa hanampy anao izany teny izany, ka isaintsainanao ny famonjena izay omanin'Andriamanitra ho an'ny vahoakany, ho anao izay manaraka ity fandarana ity, ary ho antsika rehetra izay te handray ny famonjena de zao mbola sokafan'Andriamanitra midanadana raha vonina ny andray izany ianao. Iriko androany, mba ho lehilahy, ho vehivavy, ho tanora, ho ankizy izay fatra ankatoan'Andriamanitra isika, ary
rehefa mankatohan'Andriamanitra isika de izao azo antoka ny famonjena izay omen'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy. Koa iriko indray am'ty androany ity, raha hivavaka isika mba ahatonga izany tenin'Andriamanitra izany indray ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika, ary mba tsy hanao kitotoy intsony izany asa-pamonjena izay ataon'Andriamanitra ho antsika izany isika, fa ho raisitsika am-po izany, ho raisitsika am-pitiavana izany, ary ahita fifaliana, ho faly isika satria zanak'Andriamanitra manaiky ny andray izany famonjena izany. Andeha hiaraka hivavaka isika ho setriny izany teny izany. Andriamanitra ray io, ankehitriny misaotra anao izahay ny amin'ny teny mpamonjena izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Izy ireny dia zava-dehibe izay tokony hakanay lesona androany, zava-dehibe ho anay kristianina, zava-dehibe ho an'ny vahoakanao, mba azahoanay mifikitra amin'izany famonjena izay efa nomaninao ary mbola homaninao anay tsiraray avy izany. Ray malalo, aoka mba hanary ny otanay izahay, aoka mba hosa iseho fa zanakao izahay, ka anala ireo fakofako-pahotana maro samihafa, ka andeha anaraka ny sitraponao, andeha amin'ny fankatoavana ny teninao, ary izany fankatoavana ny teninao izany Tompo de mba hitarika anay tokoa amin'ny famonjena izay homaninao anay rehetra. Ray malalo, irinay androany, iriko androany Tompo, mba homendrika izany famonjena izany avokoa ny zanakao rehetra, na iza afoy ny fahotany, afoy ny elony, ka ho sahaza ary andova ny fiainana mandrakizay izay homenao ho an'ny zanakao rehetra. Iriko ary ny fananao ane hitoetra mandrakariva amin'ny zanakao tsiraray avy, fa nivavaka de tononona nangatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.